Any amin'ireo faritra sy toerana sarodalana indrindra aty Afrika dia maro ny olana trehana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Ho an'i Madagasikara manokana, vehivavy 10 isan'andro no maty vokatry ny fahasarotana mandritra ny fitondrana voaka na eo am-piterahana, ka 3 amin'ireo dia adolan-tseto. Teo aloha, sarotra ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana toa ny Rasazy Andrianirina-Bodonavalina, miasa ao amin'ny tobim-pahasalamana CSB2 Andonabe, distrikan'ny Mananjary, faritra Vatovavy, ny niatrika ny fahasarotana toy ny fahaverezan-dra Beloatra ao aorian'ny fiterahana. Nanana fahasarotana teo amin'ny fandraisana tanana andreo vehivavy tratry ny fahaverezan-dra eo am-piterahana satria voapetra ihany ny fanafody azonay nampiasaina tamin'izany. Dia amin'izao fotoana izao efa nahazo an'ilay produit vaovao carbetocine sy acide tranexamique dia tena nanampy anay amin'ny fampianana ny fahasarotana. Ao anatin'ny fiofanana tena nanamafy, tena hoe ny responsable, anay responsable maternité tamin'ny CSB rehetrarehetra anatin'ny distrika na ny lavitra indrindra ny tonga nanao an'ilay formation. Ny effet indésirable sy ny sisa nampahafantarina foana fomba fampiasana anazy sy ny sisa moa mazava ho azy. Amin'ny alalan'ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana, manampy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, ny UNFPA, mba hanamorana ny fanapariahana ireo fanafody ireo manerana ny nosy na dia any amin'ireo toerana lavitra indrindra azy. Tafiditra ao anatin'ny paikady nasionaly ampihenana ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza voateraka izany. Nanampy anay ilay izy ary tena manamaivana ny asanay andavanandro satria rehefa avy mampiasa an'ilay carbetocine anay dia ny henany tany fahaverezan-dra be tsisy intsony izany ny hémorragie. Niaraka tamin'ny fanohana ny vondrona Europeana sy ny UNFPA no nahafahana nampihitatra tsikelikely ity tetikasa ity. Ny fiara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo tompona ndraikim-panjakana no niantoka ny fahafahana ireo tobim-pahasalamana rehetra, eny na dia any amin'ny faritra lavitra sy sarodalana indrindra aza ny sitraka ny fanavozana. Vehivavy an-tapitrisany manerana ny nosy ankehitriny no afaka misitraka ny fitsaboana ara-dalàna sy fanafody vonjy-aina noho ny fiara-miasa ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, ny vondrona Europeana ary ny UNFPA. Izany dia entina hanafainganana ny fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovanjafy.